hetsika fampivoarana ny kilonga hatramin'ny fahen'ny taonany. Antoka hahatonga azy ireo olombanona eo amin'ny fiarahamonina afaka handray anjara feno amin'ny fiarikarena. Tena tiako ireny ampitombosoa ity izany. Efa miezaka manatsara ny sakafony aho, efa entiko any amin'ny tovam-pahasalamana. Arahako aby ireo torohevitra amin'ny fahadiovana nefa tsapako rehefa mbola tsy ampy izany. Manana hevitra va Roky? Manana hevitra tokoa aho. Roky va tsy manaraka andreo hetsika fampivoarana ny kilonga? Zay tokoa va? Mba omeo hevitra aho hoe. Amin'ny volana voalohany aorian'ny haterahany dia ampio izy hamohan'ny saina. Ohatra hoe asiora amin'ny loko marevaka sy mazava manodidina azy. Omeo kilalao mikoritsana sy manenoneny koa izy. Hanampy ny kilonga mba hamohan'ny fahitany sy ny fahenoany koa izany. Miamitombo ihany izy ka rehefa ampy 2 volana na 3 volana eo dia tokony hahiarin-doha sy mivadibadika. Ahetsiketsy ao aminy ny kilalao maneno sy miloko marevaka mba hampirisika azy hanainga ny lohany. Ka vadibadio miankavanana sy miankavia koa izy dia kapetraka na patoriana maharitra loatra koa. Nahita tombosoa satria 3 volana ty zanako ty dia efa mahavita mandray ray zavatra. Nefa ny zokiny teo aloha vosena 10 volana vao mipetraka, izay vao mahay mandray ray zavatra. Manana fotoana hampilalaovana ny zaza ary milamina ny saiko amin'ny fitombony sy ny fivelaran'ny sainy. Manana fotoana hikarakarako ny tokantrano koa Tena nampy tokoa ny torohevitra amin'ny Roky ahy fa dia misaotra be. Sa misy fisaorana re. Firy taona moa izany zanakao? Efa 2 taona izy izao. Raha izay indraika efa tokony manomboka mitarina sy mahay mifandray amanona izy. Izy aloha efa mahaihay ihany fa inandraiky ary ny torohevitra omenao ahy hanapiako azy amin'izany. Resaha foana izy na dia hoe mbola kely dia kely azy. Tarony aminy raha tena atao aminy. Ohatra raha isotro rano izy dia anontanio izy dia atoroy azy ny kaopy fisotroany rano. Dia iraha koa izy mba hanampy azy amin'ny fahazahoany tariny. Tondroy amin'ny tagnana ary alazao azy ny tompony raha hanirahanao azy. Omeo zavatra voatokana ho azy koa izy. Ohatra kaopy, sotro, seza kely. Dia ka ampiasaina regny fa izany dia hanampy azy amin'ny fampivelarana maizy azy. Dia tena ilain'ny ray aman-dreny io sy ny mpitaiza kely. Izany hoe miantoka amin'ny hoavin'ireo ankizy, indrindra fa ireo ankizy latsaky ny 9 taona. Ary ny tokony izy dia tena tokony hanaraka mihitsy izany ireo fampiofanana isan-karazany sy ireo toromarika omendreo tompony andraikitra ireo renindreo amin'ireo fanabeazana ny ankizy izay latsaky ny 9 taon'ireo mialohan'ny andraisany sy idirany any an-tsekoly. Ary izahay dia manentana mba hanokanan'izy ireo fotoana amin'ireo hetsika fampivoarana sy fanabeazana ireo zaza ireo satria anisan'ny laharam-pahamehanao anay koa io amin'ny lafiny fanabeazana satria mba te hanana ankizy vaninao sikingy na ara-tsaina izany na ara-batana. Maro ny fanontaniana mipetraka amintsika ray aman-dreny sy mpitaiza manao hoe mitombo sy mivelatra araka ny tokony ho izy ve ny zanako. Inona ny tokony atao manoloana an'ireo fihetsika vaovao aseho? Inona ny kilalao iarahana aminy araka ny taonany?
mamaly an'ireo fanontaniana mipetraka ireo no isoa entiny fiesika ny fampivoarana ny zaza. Hetsika fampivoarana ny kilonga hatramin'ny fahiny taonany. Antoko hahatonga azy ireo olombano ny ao amin'ny fiarahamonina afaka handray anjara feno amin'ny fiarikarena.